fa izao dia nio akaikin'andriamanitra no mahatsara ianao Jehova Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra
hetsika ny fanahy. hoy ny tompo. Mangatà dia omena, nefa ianao mienahena sady toa misalasala sy minity tsy mahalala. Tondony dia voana fa ianao mianahana, ilozanao manarangarana mijoro eo ambaravarana. Zay mitady no mahita fa ianao ery ampita, tsy mikaroka akory fa variana resiny tory. F'izay mangataka no mahazo, zay mandondona no voaina, zay mitady no mahita. Fianao ange mihazoazo e, tsy miroso fa malaina, ka tsy mety mba tafita. Kanefa misy fanao iray itenena n'Andriamanitra, eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany, dia nofo sy nitsindrimandry amin'ny alina, raha sondritory ny olona ka renika eo ampandrina. Joba 7:4 sy 5. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra, fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofy rehetra. Arahanao eto amin'ny onjam-peon'ny 105.6 radio Feo Tazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora. Iaraha aminao amin'ny pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph. Miteny amin'ny nofy Andriamanitra, miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Eny ary dia fifaliana be ho anay efatra mianaka indray no mamangy anao amin'ny alalan'ny 5 teboka enina na ny radio Feo Tazantsoa, sady efa lasa lavitra be zao ny radiontsika. Isaorana ny tompony amin'ny fandaminana rehetrarehetra, isaorana ihany koa ny amin'ny fitondranam-bavaka zay nataonao tany anatin'ny tokantrano tany, ny ambaratonga rehetrarehetra zay eto amin'ny fiangonana, satria reny ratsa-mangaika rehetra ireny no ny tambatra dia natateraka n'izao fifandraisantsika lasa lavitra dia lavitra dia lavitra izao, ary dia isaorana n'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany. Dia tononona ao aminao ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny isa ambatan'olona, isa tokantrano, na iza toerana andrenesanao an'ity radio Feo Tazantsoa ity, mety any amin'ny toeram-piasana, mety ao anatin'ny tokantrano ao, mety ihany koa mivorivoreo re menakavy kely dia hoe andaontsika anaraka an'ilay fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Mahafinaritra daholo zany rehetrarehetra zany, ka dia inonay fa andraisanao ery, azahoanao zava-baovao indray no andrenesanao an'izao fandarana izao. Miarabanao pasteur Miora Randrenasolo. Miarabanao Ralanjato Nirindry Mampiadana, miarabantsika rehetrarehetra ihany koa izay nahazo ny fandrenesana tsara, satria renay aty koa hoe fa tsy mikasokasoka intsony, efa mandre tsara ianareo, dia fifaliana ho anay zany ary fifaliana ho an'ny tompo ihany koa. Miarabany Natasary, miarabany Dada ary manarotra sady ny misaotra azy, satria izy no anisan'ny atao hoe angadonanana sy ny finahitana ny amin'ny efa nazontsika ny feso, ary arapaina koa ianao Dada, satria ity fandaranao ity dia anisan'ny fandarana be mpanaraka indrindra, be mpanaraka indrindra, ary anisan'ny tosika ny fisian'ny feso tsara zay azahoana lavitra, satria mampandrisika ny olona ary mampatombo ny olona ihany koa zany iainontsika. Ho antsika manaraka ao amin'ny Facebook, asaony namana rehetrarehetra ny havana takena na somary tsoratany eo ambany eo ny anarany, asao
ataon'ny olona rehetra mba hiaraka amintsika hiaraka hianatra ny miteny amin'ny nofy Andriamanitra. Faly miaraba ny dada, faly miaraba anareo mirahalahy ihany koa izay manolotra n'izao fandaran'izao miaraka amiko eto dia faly miaraba ny any tokatrano rehetra izay manjotsy tapaka izao radio fehotazan-tsoa izao na dia mety hoe tsy atao anatin'ny sahan'ny FPVM aza dia tonga soa foana faly miarabanao foana izay manaraka n'izao fandarana miteny amin'ny nofy Andriamanitra izao i pasteur Miora bronzé ohatra ny avy tany amin'ny plasy. Miaraba ny dada. Sotra ataoko dia miaraba antsika rehetrarehetrarehetra izay reko tsara fa dia makafy dia makafy an'izao fandeharana zao ka dia misaotra an'Andriamanitra koa tsika fa nahazo an'io appareil anankiray zay émetteur anankiray zay tena mampahatsara ny fampifandrenesantsika mianakavy ka dia engane mba ho ampifaliana amin'izay no andraisana ny tenin'Andriamanitra sy ny baikin'Andriamanitra dia ahita soa ianao. Eny ary zay no ela tsy lalovam-potsiny ihany koa fa ny araba tsy maintsy atao fa ny tonga tsy miaraba hono naman'ny sosotra ka dia isaorana an'Andriamanitra ny fotoana izay ahafahantsika miaraka atao anatin'ity miteny amin'ny nofy Andriamanitra ity. Iraray avy hatrany angamba no entsika hosolon'ny fifandraisan-tanana aorinan'izay izay dia angatahantsika dada hitondra mavaka an'izao fotoana izao ndao ary. Jangan
eny ary zay ilay hira zay solon'ny fifandraisantsika tanana satria tsy afaka nyraisy tanana daholo ny olona ny atokantrano ao ny pasteur Mura sy anampavinata saka dia manasa anao zay dady aloha hitondram-bavaka ny fotoanantsika mialohan'ny zavatra rehetrarehetra vavaka isika voninahitra ho anao Andriamanitra ilay masina indrindra ady zay ny loloavinay tampony lohanay satria Andriamanitra mahery tompon'ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany ary mampafantatra anay no avy rehetrarehetra araka ny teniny isan'andro san'andro hoe mba antanio na dia ny zavatra ho avy aza misaotra anao zay satria ianao no Andriamanitra tsy mba tezitra fa donidoniny isan'andro zao lanitra zao dia mamaly ianao ary ny nofo indrindra ny fomba itenenanao aminay efa nahasova oka be dehibe zany ka dia engane mbola hitoy fahafantaran'ny olona fa Andriamanitra miteny ary Andriamanitra miaino ny Andriamanitra ary mamaly vavaka ka dia mba hita soa amin'izany anay itsika mianakavy ny anaranao Jesosy ny angatahako zany amen. Eny ary tompoko misaotra an'Andriamanitra tsika ary dia mitohy indray tsika ao anatin'izao famakiana ireo nofy ireto isaorana tsika izay nandray ny toromarika rehetra ary dia mahafinaritra satria dia apetraka tsika ery ambony daholo ny mombamomba tsika dia mahafinaritra tsy misy vakiny akory reny tsy misy vakiny eny nandray rehefa aza matahotra an'izany tsika ary dia misaotra tsika ny amin'izany fandaminana zany mbola hitanina ihany satria izay zao eto miresaka amin'ny ray aman-dreny dada dia hoe aiza le feedback ho antsika izay efa mba nahazo fahasoavana dia mba miazakazaka ihany koa tsika zany mba manoratra hoe ity le ohatra miazakazahantsika nanoratra an'le nofy dia ohatr'izay koa ilaina koa zany amin'ny fitsondra volombelona. Eny ary nofy voalohany miarahaba dada nanofy dada hoe nomeny pasteranay rojo volamena nefa ny lokony mainty izay nasainy namidiko ary rehefa lasa lavidavitra dia niome izy le pastera zany ary noho ny kelikely tsy hatongavana teny amin'ilay toerana ivarotana azy aho izay marihako fa trano vato izy io ary lalana miakatra sy mamovoka ilay izy dia nifanena tamin'ny président sampana anay izay misy nidina avy amin'ilay lalana izy ary rehefa nahita izy dia tezitra be sady nalainy ilay rojo ary nanontany hoe hoentina izy ity ary tsy novaliako ny fanontaniany dia tapaka teo ilay nofy inona ny dikan'izany dada. Paster io paster le hoe misy paster name rojo le olona nanoratra ity zany nomen'le pasterany amin'ny tanàna endry zareo rojo volamena dia nefa le lokon'le rojo volamena maintimainty dia rehefa lasa lavidavitra hono izy zany hoe nisaraka zany izy mianaka dia nifitodika ilay pastera no sady niome anazy nomemezana zany le olona dia tonga tany amin'ilay toerana nivarotana azy nifanena tamin'ilay président le sampana ny misy anazy satria sampany ty manoratra ity dia tezitra be hoe atao hoentina ninonany iny aza miaino tsony io pasteranareo io tsisy afa-tsy zay ianao mieritreritra hoe rojo volamena nomeny ianao nefa maintimainty be io zany io paster io zany manolo bato mafana anao mandainga anao mety mety tsara velatsy anao zay nahampatezitra azy nahitanao hoe nataonao inona ity rojo ity omenao izy zay torohevitra aminao ihany aza miaino tsony io paster io zay fa mamitaka anao io. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nanofiny sesesy eo dada ka tiako anontaniana avokoa ny heviny satria tsy mazava amiko. Vehivavy eo no manoratra ary avy aty amin'ny FPVM anankiray nofo voalohany zany nanofy hoe nisy fahoriana tao amin'ny havan'ny olon-tiako. Ny andro ny fandevenana shorta kely sy amboniny somary mianjaka nefa ny akanjoko nanaovako dia nanondromolotra ny fianakaviany hoe izao ve mba miaraka amin'ny anina dia noentin'ilay olon-tiako moramora nandeha nisola akanjo ny mahagagay toa efa mpivady izahay ao amin'ilay nofy nefa dia trano samihafa no misy ny akanjoko sy ny akanjony no sady mikorotana be dia hoy ilay olon-tiako hoe soloa mihitsy aloha ny akanjonao dia nofo faharoa zany mifampitohy amin'izay ihany hoe nangataka tamin'i Jesosy zany ampitsony io nofo voalohany io hoe io olona miaraka amiko tokoa ve ilay voatendrinao ho anjarako satria dia nanofy indray aho hoe
tao anaty nofy Dada Randrenatoandro no niteny tamiko hoe raha te hahita ny anjaranao tokoa ianao dia aza manao kilaoty intsony dia ho hitanao fa henony io ganagana io ilay izy dia andeha ho azy ny sisa. Avy niteny Dada dia nisy olona roa ohatry ny alika, tsy tazako ny endriny fa nanontaniako hoe inona no tiany Dada nambara tamiko teo fa tsy azoko mihitsy dia hoy zareo hoe mety resaka pataloha angamba. Dia namaly zaho hoe zaho mbola tsy resy lahatra hiala amin'ilay pataloha mihitsy dia asakasaka ao ilay olona roa tamiko dia tsy hitako intsony no nisy ilay ganagana avy niresaka tamin'ireo olona roa ireo dia lasa aho niazakazaka nitady azy. Teny amin'ny lalako nitady ilay ganagana ny sendra lehilahy iray miakanjo fotsy ambony ary mainty ny ambany. Tafaresaka ela be teo izahay ary tafiaraka taminy tonga tany an-tranony aho. Trano be, manana fiara ihany koa izy saingy mikorotana be ny ao anatiny. Vary manta ny tao ambilaniny, ny laoka may. Niteny tamiko io lehilahy io fa izy rery no mipetraka ao ary sokatra sakany mba namany. Ny eo an-tokotanin'io olona io dia misy loharano miboboika be fa maloto toy ireny rika ireny dia tapaka ny nofoko. Azafady fa somary lava le izy mariako fa efa te hanambady aho Dada ary izao sy ny olo tiako dia efa niresadresaka anao dingana amin'ny fanambadiana ary samy vonona iroso tsy niady izahay nefa nanomboka tamin'ny latsinainy lasa tsy dia miresaka amiko izy rehefa tsy dia miresaka amiko izy ary mbola tsy tafiona izay hatramin'izao tamin'izy nanofy an'io zany. Sotranao ilay zazalahy miaraka aminao io dia zazalahy miaraka aminao io no miteny aminao hoe soloy isôry teo zay moa netiny moramora isolo-akanjo zao soratra masina dia mazava tsara hoe ianareo vehivavy maneky ny vadinareo na hoe ianareo vehivavy maneky ny lehilahy satria mbola tsy mpivady ianareo dia asehon'Andriamanitra aminao ny toe-tsainy io lehilahy io fa tsy tianao izy manao sorta nefa ianao tsy mety miala amin'io fa mbola manao ihany dia tena mampidina ny fitiavany anao zany ary tena mampangatsiaka azy zay no marina hoe tsy mety manaraka ny sitrapoko ity vehivavy ity asehon'Andriamanitra azy fa tsy mety manaraka ny sitraponao vehivavy io dia kivy izy manao hoe zany ve no toe-tsain'ny vadiko rehefa rahatrizay tsy mety manaika zay zavatra lazaiko aminy na zavatra mba hangatahako atao dia tsy misy ataony dia tokantrano inona moa zany rehefa tsy manaika an'izany ny lehilahy fa tsy maintsy hisaraka ianareo. Koa raha tianao ny hanambady dia zao ihany anontany io any Jesosy na tongava nge tenao fa be dehibe iny asehon'Andriamanitra ny hoe tahaka an'izao ny volonao dia tahaka izao ny lokon'akanjonao, tahaka an'izao ny kapanao na ny kiraronao fa ianao ihany ane nesiko mangataka izany amin'Andriamanitra dia valian'Andriamanitra anao amin'ny nofy io ary zay nanao an'izay dia nahavarina mihitsy fa tonga dia nanetona n'ilay lehilahy mihitsy ilay akanjo sy ny volony sy ny kirarony dia hoe herinandro ihany dia vitako ny hanambady an'iny raha matoa iny dia vao niala n'io akanjo io nefa izy dia tsy fantatry le lehilahy mihitsy hoe tiany le vehivavy maly fa tsy niavina vonona tsy nety niarahaba mihitsy fa dia hoe manaona zay fotsiny nataony dia miantso eo akaikiny eo izy amin'ny telefona hoe aiza ianao aiza ho afy zany miandry anao dia modina tany anao mivoaka kely dia eo izy namaly hoe ho avy akirysery ho avy fanteneniko izy manao hoe ny akanjon'i Jesosy zay nomeny Jesosy anao tamin'ny nofy io anaovana dia vao nanao an'iny izy lasinainy talata larobia lakamisy zoma sabotsy vita hatramin'ny mariazy ary nyteneniko izy hoe io akanjonao io foana anaovana na iangona na zy seremonia alehanao fa iny itiavan'ny vadinao anao ka izay tsara ny miresaka ty zany fa tsy azo atao amin'ny radio tahaka an'izao. Nofo manaraka voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misy karazany maromaro izy ity hatrany amin'ny nofy fahaefatra. Nofo voalohany nanonofy dia olona miakanjo fotsy lava be nikitika hoe andao anaraka dia nandeha nanaraka azy aho. Rehefa nandeha zahay izy oloha zaho ariana arabe mahitsy be sady tsara tarehy no nandehananay eo amin'ny andaniny roa misy zakarandaha tsara tarehy dia jereko ilay antsana be
tsy hita mihitsy ny farany ambany fa zavatra maitso be daholo. De rehefa mandeha zaho de miakatra ny lalana. Rehefa tonga teny ambony tendrombohitra izahay de nijoro teo a-tendrombohitra. Rehefa teo izay de hoy izy tamiko hoe mandehana midina any amin'ilay antsana idinako. Mandehana midina any amin'ilay antsana idinako nefa mandehana midina any amin'ilay antsana idinako nefa tsy misy zavatra azo amikirana na ipetrahan'ny tongotra fa malama be fotsy ny tena sarotra mamaky an'le soratra re olona fa azafady. Fotsy ny antsana be fotsiny tsaratsaraka be le tena ny mahagaga nefa ozy za rehefa midina aho de misy tongotra kely ipetrahan'ny tongotro arefa ela vao tonga teny amin'ny farany ambany. Rehefa tonga teo aho nefa ranomasina ilay maitso be hita avy teny ambony ozy izy de variana aho nijery ilay ranomasina teo kelikely nefa teo akaviako nisy olona mainty be ny alavany ratsatanany toy ireny tongotra vorotsilozy ireny. Ary teo akaviako indray olona miakanjo fotsy be ka sady tsara tarehy. De niady teo zahay ilay olona mainty be misintona ireo miakanjo fotsy, zany hoe le olona mainty be zany misintona de ireo miakanjo fotsy koa misintona azy ho any aminy. De lasan'ireo miakanjo fotsy aho no ny farany de kelikely nisy tsy hitako teo intsony ireo rehetra ireo fa iza rery sisany teo. De rehefa kelikely tonga ny feo hoe miakara am'izay de niakatra tamin'ilay antsana be aho. Ka rehefa tonga teo atapon'ilay tendrombohitra ny joronay aho de olona miakanjo fotsy be deaibe sady mihira firana no nitsena teo izy de vita ny nofo tompoko nofo voalohany zay inona le firana tsy nisoratany ato le firana zany hoe milako précision foana sorata eo le firana fa io no mesazen'Andriamanitra aminao. Io soratany ato zao le firana telefona eo rehefa amin'ny fotoana ohatran'ireny sady tsy nasiany laharana finday mihitsy ato. Nofo faharoa niakatra teny tendrombohitra hony aho de rehefa tonga teny mahita olona fohy kely be deaibe ny volony lava be mikorotana mitsy jesosy ny tongony mivadika makatia orina. Izy ireo de mitondra lefona daholo manantona any misy trano kely be deaibe amin'ilay ala de amin'ny varavarana misy trano hazo tsara tarehy indrindra de mitangorona teo amin'io ireo olona fohy kely ireo sady manambana lefona. Rehefa kelikely de nivoaka ilay olona miakanjo fotsy lavabe tamin'ilay trano hazo sady teny hoe aoka izy de tsisy hita teo intsony ilay olona fohy kely be deaibe. De mbola lasa ihany aho midina tamin'ilay tendrombohitra teo teny ambany teny olona be deaibe manetsa sy mamakivaky tamimbary be deaibe. De rehefa mandalo teo aho de hoy aho hoe manahoana daholo nareo de hoy ireo salamy de hoy aho hoe aiza ny lalana makany amin'ireny tanàna ireny de hoy izy ireo hoe miakatra amin'iny tendrombohitra iny ianao de hoy aho hoe tsy manoto ve reo omby be deaibe reo de hoy izy hoe de lasa tonga teo amin'ilay tanàna de olona marobe ny teo, ny sasany eny an-davarangana, ny sasany amin'ny tamboho mijery de tonga teo akaiky n'ilay fiangonana misy fiangonana Ravaviteny eny moa ato, fiangonana anankiroa de mivoaka daholo
ny fiangonana mijery a de vita le nofy zay nga manao aloha ny vakina am'ty fa aloha ty vakiko tsara dada rehefa aveo de hitetoeny fa mbola misy nofy anakirokoa reto mantsy fanampiny reto sady lava lava be sady le soratra tena sarotra vakina de aloha fa tapaka eo le nofy a de aloha eo aloha de tapaka indray a de aloha eo indray aloha fa manjary lava be manahirana azy nofy voalohany a le nofy voalohany a de nisy olona le akanjo fotsy lava be eo zay anao a mikitika azony hoe andao anaraka mikitika hoe andao anaraka zao a ianao io a de voantsin'Andriamanitra anao hanompo an'Andriamanitra tsy fantatro a na ho mpiandry io a na ho mpitandrina tsy mazava ato fa le olona miakanjo fotsy no misolo tena an'Andriamanitra miantso anao hoe andao anaraka tsy mbola voalaza zay eo ataonao a de asehony anao raha manaraka an'Andriamanitra anao a de misy olona miakanjo fotsy misitona anao rehefa tsy naraka ny tenin'Andriamanitra anao a de misy olona miakanjo mainty be indray a misitona anao de mifandriritra eo zany a le fanahy tsara sy le fanahy ratsy hoe anaty andao anaraka andao koa ny anaraka anao zy ny anankiray andao anaraka ao zy le miakanjo fotsy andao anaraka ao zy le miakanjo mainty savoritany fanahy anakiroa ianao zany zao satria tsy miteny mihitsy ianao anaty nofy hoe nde anaraka anao a ry miakanjo fotsy na anaraka anao ary miakanjo mainty fa mony ianao miavonavona zay marina miavonavona ianao de io na tonga an'le nofy faharoa tongavan'ny kalanoro am'izay ianao savoritanyio asehon'Andriamanitra anao zany hoe rehefa tsy anaika ianao a de ho savoritanyireo kalanoro ireo de hoentiny mihitsy ianao any am'izay aleny rehetrarehetrarehetra any ianao a de any amin'ny hafobe ny farany de io ny asehon'Andriamanitra anao hoe io le olona miakanjo fotsy fa nandroaka an'le kalanoro hoe miala aminy areo de lasa dodoly le kalanoro de tian'olona zaina de zao a de ny mbola tianao Andriamanitra miantso anao ampitiavana mandana manompo azy antaneo azy hoe inona ny lano a Andriamanitra fa hamaly anao izy a na no mpiandra na mpitandrina tsy haiko na misy zavatra hafa ilany ianao fa aza manohatra an'Andriamanitra mihitsy ianao de rehefa eo am'izay ianao a rehefa hitany am'izay ianao fa tena an'olo tenao azy a de roahan'Andriamanitra le fanahy tsara am'izay a roahan'Andriamanitra le fanahy ratsy de iny am'izay anao fa lasa an'Andriamanitra am'izay ny fosiny fanahinao a anompo azy fa aza manohatra an'Andriamanitra mihitsiny fa manjary aniraka fanahy ratsy izy aveo de le kalanoro ampitahotra anao a rehefa tsy manaiky ny anaraka azy anao a anompo azy marary ny tanako droite dada ohatra ny vizana be permanent zany de tsy mahavita ninina am'le mivarotra mihitsy ny ako rehefa nivavaka de nanofy za nanao hoe nisy événement na fetim-pianakaviana tatao aminay de tsy nivarotra izahay a arivariva tam'izay de za hoe andeha hamontsena kely aloha no nisy rangahy ray teto an-tanàna miantso za hoe miantso za hoe avivetivety anie ianao hoe de ono a mahazo menaka ve arivo ariary sady nome zany no namaly hoe 400 ariary de efa mahazo hitady tavoahangy za ozy izy de hividy de ozy za hoe andeha hamontsena mihitsy za io fa tonga de ndana miodina ary amin'ny arabe de tonga tao an-tsena za gaga fa adin'ny vadiko no nanidy tsena de ravarava le tsena de ozy izy za hoe no ravaravain'ny alika le tsena alika tsy hitako io fa zay no conclusion teneniko aveo tonga ny olona nividy zavatra tonga koa le rangahy hividy menaka ny ampitsony io a nanamasina rano za de nafafiko tamin'ntsena de afaka kelikely a nandalo lay rangahy de ny akanjo tanatin'ny nofoko mihitsy no nanaovany tsy mipetraka izy fa ny tanàna ary tsy mifampiresaka amiko tsy mipetraka eo am'le tanàna misy azy za fa mipetraka ty Antananarivo satria olona avy any ambanivohitra ty mandeha ty a misy ifandraisana ve le nofoko sy le tanako marary a miala tsy nitompoko fa lava loatra zay araka ny fanafarako nareo hatramin'izay a rehefa misy chiffre izy a de hira izy zay asa ty zao a arivo ariary a de hira fahazato zay ny hira fahazato a dia malahelo Jesosy a amin'ny toetranao de mila mibebaka ianao
jero tsara lira fa zato hoe mafy zay ry Jesosy mafy nefa zakanao a tena mitomano mihitsy izy a mitondra ny fahotanao malahelo ny amin'ny fahotanao de porofony aminao am'izay le hoe 900 ihany de fa mahazo menaka de jereo a nira fa 900 ane de ny andininy fahatelo misy manao hoe ny hevi-dratsinay a esoronao ianao zany a manana hevi-dratsy amin'ny olona anankiray tsy fantatro na vadinao io a na olo-kafa tsy fantatro fa manana hevi-dratsy ianao ohatra zany hevi-dratsy zany manao hoe tsy ho alohako mihitsy a ny trosako any aminao fa raha mafy ianao a avifanao tsika zany atao hevi-dratsy ohatran'izany na hoe momba ny vadinao a de izy ianao hoe ay satria zany a ianao a mampiaraka any na manitsakitsaka amin'ny vehivavy hafa za koa mba anao valifaty zany ohatran'izany hoe zany ny hevi-dratsy ka de apetrako aminao io satria io a devoiranao manokana io ny mahatonga ny tananao io a tsy mety sitrana na esana ary satria mbola tsy ny fona tamin'Andriamanitra ianao ny fahotanao a de le fahotanao de ny hevi-dratsy ao anatin'ny olohanao io zay ny fonanao amin'Andriamanitra hoe za saika nanala nyty zanako anaty kibo ty ohatra saika mono an'ity a zany dolo hoe teo hevi-dratsy de raha manana azy hevi-dratsy zay anao alao daholo zany am'de mifona amin'Andriamanitra ianao de miazakazaka am'izay ianao any am'mpiandro hoe efa mifonako le ohatran'izao ohatr'izao a de hitanao fa esany ianao a de afaka io ianona no anarako mpiomana voahiditra dingana faharoa 7 taona aho mipetraka any Anjanahary no voalohany nandeha nakany amin'ny banky aho de nanontany lehilahy iray mpandray olona eo hoe honorable azafady tompoko raha 20 000 ariary ny ao anatin'ny compteko de ohatrinona no afaka mba alaiko de tsy namaly izy a de tonga de nomeny 3500 ariary madio be aho de nisy nanome 17 000 ariary indray aho avy eo de mbola nahazo 22 000 ariary indray de rehefa azoko ireo vola ireo de tonga de tsy hita fotsiny teo ilay banky nidirako tsy tafavoaka tany anaty tanàna kely iray aza zay aho rehefa niezaka nitady ny fomba rehetra ivoahana tao de taitra aho a de ny fo de nantany an Jesosy de nakateny de tao amin'ny Salamy 56 ny andininy voalohany no teny azoko io zany no voaloha de no faharoa tonga de toy izao kany dada manjary lava be de mandreraka io a fa chiffre dolo reo meny anao reo piomana ianao hiditra dingana faharoa mbola piomana tena mbola piomana mihitsy zany mbola tena voaniditra zay ny marina asehon'Andriamanitra anao lay chiffre hoa 20 000 io a de mitovy amin'ny 200 eo ihany hira fa 400 ny hevi-dratsinao a esoronao fa ny 350 raha tsy diso a jero kely hoe ny 350 hoe mba misy mijery 350 raha tsy diso le hoe ny mandady de zava-tsy haiko raha tsy diso a ianao raiko no mibaiko fanaovanay ny asanao ka nanda zava-tsy haiko ny sarotra aza ny atao fitoriana lalaina natomboky ny mpianatra ao a de tsy azo atao verimaina fa toizanao izy zany a mandidy ianao a mba hiova fisainana am'le hira fa 400 hoe ny hevi-dratsinao a hevi-dratsinay a esoronao bebaka amin'io anao aloha bebaka rehefa mibebaka am'izay ianao a de asehon'Andriamanitra anao am'izay hoe tandre mary a fa hanjary mpiandry ianao ka sao de adininao zany fiangaviako anao zany na zany fitiavako anao zany miangavy anao hoe ataovy ny miasako ka raha ozy anao hoe za tsy mahavita fa mbola mianatra any am-pianarana ohatra de omenanao lira 350 hoe tandremo fa tsy azonao atao a ny mandaa na mpianatra azy ianao a de tsy maintsy a mianatra tsara mampimana so manao hoe tsy malavitra be loatra ny mpampianatra any aminay a tsy tonga any aho a tsy tonga any am-piangonana koa fa mbola be devoir a tsy maintsy esory zay hevi-dratsinao zay fa tsy maintsy de jereo am'izay ny 220
ry Jesoa tompo avitray mety hoe raha aminay aidiny ny fanahinao da io zahay zao. Zay hitanao fa raha ohatra anao ka manaiky tsara hoe eny ara Jesosy fa hianatra tsara naiza na roviana na mazoto na malaina dia tonga le fitahiana amin'ny 220 fianaranao am'izay mety ho vitena ho vitanao tokoa rehefa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ianao. De jereo am'izay Salamy 56 ane 56 andin'ny voalohany. Mamindrafo amiko Andriamanitro fa misafoka manenjika ny olona miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy. Amen. Zay misy olona miady aminao zay le hevi-drasinao tandremo so mamaly faty azy so miady aminy sa manao teny marary azy fa tsy tonga aminao mihitsy le fanahy zay momba anao hatrany amin'ny fianaranao raha vao tonga izany hevi-drasy eo amin'ny fonao zay. No faharoa ile olo ihany nisy olona maromaro izay no niaraka zandriko lahy anankiroa no fantatro tamin'ireo fenombo be dia be hony dia zany nandeha nanivatsiva ao anatin'ireo omby ireo satria tsy maintsy eo ny lalana dia nisy omby iray menamena efa niandro fotsiny izay andalovako eo aminy dia hitrondry saingy tafialo dia tsy voakasikany niantona tampoka teny ambonin'ny fefon'olona niaraka tamina zazakely tokony eo amin'ny 5 taona eo ao dia nisy omby mainty be iray manao ny fomba rehetra hitotonanay mianaka ery ambony ery dia fen'olona erythème amin'ny sisin'ilay toerana ohatrany hoe restaurant satria misy table fisakafoanana ireny eo dia nisy lehilahy iray nanantona naka caméra anay afaka teo izahay noho ny aveo dia nandeha namakivaky tambary feno rano hatreo ambanin'ny tratra dia tafapita dia tonga dia teo ampasapita ony dia eo amin'ny vavahadin'ny lycée Mkamo io dia teo niakatra any dia teo ony no nanjavona ilay zandriko roalahy dia lasa niakatra ny an-danitra zareo dia niandro teo atapon'ny fiakarana teo zahay dia nanomboka nisy zavatra nilatsaka avy any amin'ny lanitra zavatra hitako teny amin'ny zareo dia nanomboka nikatona ny lanitra dia lasa maizina be ohatran'ilay andro ratsy be reny dia nikokoky ny tomany ao hoe Jesosy aza mbola hidiana aloha ny varavaran'ny lanitra ao fa mbola taraiky anie ilay zandriko dia tapitra zay teniko izay dia nisy rayon de soleil nazava be boribory tokony eo amin'ny 2 metatra eo teo amin'ny lanitra dia ny olona rehetra teo amin'ilay manodidina nyteny anao hoe raha milatsaka eo zareo dia tatazantsika miaraka dia niandro izay fa tsy nilatsaka zareo fa nisy an'ilay ohatry mibakiraro na zaza vao teraka ireny roa samihafa ny famatotra ny latsaka avy any ny iray rose dia ny iray bois de rose ny tady daholo ny olona fa tonga dia teto amin'ny ilany kiboko gauche ilay izy no nilatsaka dia nitraka nijery an'ilay lanitra ao vao naharay an'ilay izy dia ritra teo ilay ranomasoko nitomany be teo sady tonga dia nisava ho azy teo ilay alahelo be dia nikatona moramora ilay hazavana be teo amin'ny lanitra dia tapitra ilay nofy lavalava fa azafady inona dadany tika ilay omby aloha raha ohatra ka vehivavy ianao dia omby masika be omby menamena io dia lehilahy zarazara hoditra fa le omby maintimainty indray zay isan'ny tena masika be koa raha vehivavy ianao dia lehilahy maintimainty fihodirana dia ireo anankiroa ireo mitady anao daholo dododolo tsy fantatro na vehivavy tia manolatra ty sa lehilahy sa misy afantaranareo azy vehivavy dia rehefa aveo asehon'Andriamanitra anao mihitsy zany hoe raha miaraka amin'ireo lehilahy ireo anao satria hoe reo rombotra dia rombotra raha mampiditra ndray amin'ireo lehilahy ireo anao na le zarazara hoditra na le maintimainty fihodirana raha mampiditra ndray amin'ireo ianao dia vonon'Andriamanitra amin'izay reto zanako reto mino afa-be voky ianao zandry izy tsy miteraka mbola tsy niteraka ary zay tsy mampiteraka anao fefa misy ary tao akibonao tao fefa maty nalain'ny anjely ny ataonao angana dengana aloha
ny mandrokanareo devolo menamena reo le omby menamena sy le omby maintomainty reo manatina mpiandry aingana daingana ianao fa raha miteraka anao tsy miteraka mihitsy anao am'ireo zavatra reo fa mireo fanahy ratsy zay entin'le omby menamena sy le omby maintomainty reo a miditra ao anatin'ny kibonao sy ny fisainanao rehetrarehetra de tsy mananinninona ma tsy mety mananjanaka mihitsy ianao a raha tsy afaka daholy a reo devolo omby menamena reo. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, miarabanao manokana dada, mpandray tsotra hono izany. Nanonofy a dada alina teo hoe nanao gâteau millefeuille aho a de ho an'ny olona 920 ilay gâteau. Efa vovaky. Efa vovaky tamin'ny heriny. Mbola tsy namaky an'ity tamin'ny heriny. Zany namaky anazy satria nalefa tamin'ny Facebook koa le izy. Eny ary. Eny ary aloha tena chrétien. Bonjour daholo tompoko. Misaotra indrindra mifandarana fa zava-dehibe koa no manolokevitra raha mety hoe resaka fanoloran-kevitra angamba ny ty fa tsy resaka fanatsarana an'ilay fandarana ny tena marina. Tsy azo tononona. Fanatsarana an'ilay fandarana zany mba zavatra andraso raha vakiko e. Andraso vakiko vetivety. Bonjour daholo tompoko. Misaotra indrindra mifandarana fa zava-dehibe koa no manolokevitra raha mety hoe satria feno fotoana nefa ny nofy be dehibe sady reraka dada ozy ka sao mba ahavitana betsaka kokoa izy raha atao pré-enregistré isaky mbola tsy fantany efa pré-enregistré ma de isaky ny fotoana kely zay mety azahoana ny dada ozy a de atambatambatra hain'ny fotoana andaminana an'izany ato be dehibe ny olona raisinako sady ampiana le direct miaraka amin'ny dada ozy de mba betsaka kokoa ny voavaly satria mety misy nofy urgent ny heviny nefa ozy amin'ny heviny aza mbola mety tsy ho voavaly. Misaotra indrindra mifandraisana sosikevitra ozy ary mirary ny fahavitana reso ny fanatsarana ny fandarantsika mpiandry nandefa nofy roa ozy saingy tsy mbola voavaky teo ozy mirary so daholo tompoko anareo rehetra ozy zay moa zany eny zay moa ny faniriny sy ny fangatahany zany eritreretina satria petsaka koa le olona manao fandarana ato de tsy maintsy ala amina arakarak'izay zany zao mpiandro no maloratra 7 taona nanofy nahita trondro tao anaty camion trondron-dranomasina misy vaventy be de misy madinika mariako fa ampahifatra ilay camion ireo trondro reo nanontany hoe anizy ireo trondro reo de nisy zanaka mpiandro namaly hoe any mamanay reo tany amin'ny namany tapitra ilay tenin'io zanan'io de tonga ilay mamany mpiandry nangataka tamin'ny hoe omeo trondro aho de tsy namaly izy fa zao ihany nataony tsara jery ny teny ahy hoe omeo anankiroa fotsiny ary aho hoe tsy namaly mihitsiny izy mbola niteny ary aho hoe ao fa vidiko hoe tsy namaly mihitsiny izy fa izao ihany nataony tsara jery de tapaka ilay nofy. Ianao zany le mpiandry 47 ans ianao zany le tsy azoko tsara ianao zany lay nahita trondro tao anaty camion trondro-dranomasina vaventy be ozy izy de misy madinika any mamy amin'io de nanontany olona izy zanaka mpiandro io nanontany in'io hoe anizy ireo de hoe amin'ny mamanay ozy izy le zanaka mpiandry de nanontany mba homeo de tsy nety namaly mihitsy lay olona le mamany tsy nety namaly le mpiandry zany tsy namaly mihitsy fa nataony tsara jery le mpanoratra zanaka mpiandry tsy nahazo ninninina le tia nanoratra ity zany dada nanontany an'le zanaka mpiandry de avy eo le mpiandry le mpiandry le mama satria zanaka mpiandry ny teny hoe amin'ny mamanay reo izy le zanaka mpiandry de niteny de nanantona an'le mamany zany izy hoe mba homeo an'ireo trondro reo ako ty le mpiandry ty ilay nanoratra ty ty mpiandry ty nantany an'le mpiandry akiraha io mba homeo ako de nataony tsara jery ao izy de mbola niteny ihany hoe ao fa ho vidiko ary de natao de izy izy hoe de tsy niteny le mpiandry io fa hoe nijereny fotsiny izy zao ianao le 7 taona neny nanofiny io fa hoe misy trondro be dehibe trondron-dranomasina misy vavety de misy madinika nangataka ianao hoe mba meo tsy namaly le tompony tsy mahazo mihinana trondron-dranomasina mihitsy ianao zareo fa fady iny misy karazana aretina ny diabetika ohatra
tsy mahazo mihinana mihitsy trondron-dranomasina fa tsy fantanao fito amby efapolo taona io a mety efa manana diabety ianao fa tsy zatadiko zay tsy mahazo mihinana trondron-dranomasina mihitsy ianao zay no mahatonga azy miavonavona be tsy miteny io tadadio zay fotsiny mahasoa ny fahasalamanao zay izao tatana nofo hoe anipazany zoko ny vadiko sy ny vadiny ny lamba maloton'izy ireo ny ao an-dakozianay ohatra ny hoe mandalo eo ny anankiray de manipy de toy izay koa le anankiray de izao nefa ao anatin'le lakozia mahita ny ataony a de mijery fotsiny malahelo be tsy afaka manao ininina mariako fa izahay de mipetraka ao amin'ny rafozana sady miaraka amin'ray trano amin'ireo olona voalaza ireo a fa mitokana fotsiny lakozianay mpiandry ao ndana miova trano zay ihany torohevitra aminao farany famaly a iady a ifamisavy eo ianareo ampy zay tia ndray tsy no fa karazana fanamariana eny ohatraohatrazay daholo moa le lazainy eto miaraba tompoko nisy fandarana resaka momba ny nofo zeniko tamin'ny 105.6 omaly ariva mety efa tamin'ny herinandro zany ty niaraka tamin'ny dadarandre nataondro afaka mba mahazoko ve ny fomba andefasana n'le messazy amin'ny mpanolotra ny fandarana fa misy nofo vao nataoko halina manitikitika be ny loko izy ka mba tiako resahana anazavany zay mety ho dikany fa miankina amin'izay ozy ny fiainam-panahako na miona amin'ny vantana sy ny fotoana mahamborao azy mariako fa tsy mpivavaka FPVM ozy a sendrana enony fandarana fotsiny mankasitraka tompoko de samita in'Andriamanitra zay moa zany ny fangatahany dada tompoko be olona be eo a mety tsy mifankahita tsy mifankahazo resaka mihitsy ara indraindray fa tsara ihany angamba mba maka rendez-vous tena farany fahakeliny tena fara fahabetsany matsiny a de atao hoe talata larbu lakamisy maraina amin'ny valanao raha ho tonga zay eny ary zay ndray aloha ny tapany voalohany eny amin'ny fandarantsika de anaraka lasalasa fotoana anaraka hira kely ndray sika ary aorinan'izay de mitoya ny fandarana mangataka anao raha lanjato mba andefa zay hira mahafinaritra ny fonao mihitsy ny atao dahoary Kuyanao Zapakumi baribari Ni mula fiti avanao Ni tupu Ni famelana neluku Noaita kuizani Rehejizani Afalina waiku Ni mahafantatretoaniu Vayanao nolay nomona Sy matino ny heluku Tena hafalinao ay Hitoetra omandraky izay Yanolotra say ay rehetra Tokony hoanao Fantatro miariary Fa tsy mandatoko ianao Tapako mibaribary Ny mbola fitiavanao Ry tompo ny famelana mieloko No ahitako izany rehetra izany
tiako rehetra mifandrenesako ny teny milaza toky mamy hoe atolotra itoerako ka tonga izay alako ity lanitra olovako ka ofonenako fantatro miariary fa tsy mandatoko ianao tsapako mibaribary ny mbola fitiavanao ry tompo mifamelana leroko no ahitako izany rehetra izany miariary tsy mandatoko ianao tsapako mibaribary mbola fitiavanao ry tompo mifamelana leroko no ahitako izany rehetra izany tavaverina eto amin'ny fandarana isika misy sotranao raha lanjatony amin'izay hira mahafinaritra dia mahafinaritra izay mitohy ny famakinana ireto nofy ireto mbola lavalava zay tsy voavaky androany dia rapitso indray tsika no mamaky azy ity olona ity dia any miandro vazo zany hoe mety manao vary mandeha angambany izy raha fijeriko azy ianona ny anarako 12 taona piomana dingana faharozy eto amin'ny fohy BFPVM manambady vita soratra miaraba ny dada ary makahirana ireo mpanolotra ny amin'ny fandarana nofiny tamin'ny zoma 15 volana marsa araka amin'ny 24 ifoha amin'ny volana 9 marsa tamin'ny 4 ora maraina teo io ty niditra tao tanàna aho tanàna misy trano efa vita ary misy voamboarina raha nandalo dia nahita tao amin'ny trano nandalovako efitra voalohany tao misy fety misy olona maro lasy vavy be dia be mijorojoro mifoka misotro nandalo ihany ary efitra faharoa manaraka indray tsikaritro fa feno le lasy vehivavy maro miboridana tena feno fahavetavetana raha vao nahita io nefana dia ny rindrina mafy ho azy le trano le efitra faharoa io zany misy nanakatona fa tao rivotra be fotsiny mafy be le izy nandeha ihany aho satria lalako eo dia nandalo olona misotro ny sasany mitovy matory amin'ny tany ny sasany mbola misotro amin'ny mbola tabatra voadivokely an'ireo za dia nisy olona maro nivoaka tao nanenjika ohatran'ireny olona mony reny nitsoaka mafy ao ary tsy tandriko nisy vehivavy iray nipotra tampoka nisarika ny tantanàna andeha nitsoaka tsy azoko saran-tsaina hoe izy io lava volo mifatotra ny aoriana manao akanjo tohy tena mavokely ny sarisary voninkazo fotsy dia noentiny nitsoaka mafy aho dia nierika aho dia nahita vehivavy iray bory volo manao akanjo mainty misy boribory marron ny ambony ary jupe serré marron ny ambany izay mampirisika mafy ireo olona manenjika finitra be ny tarehany amin'io ary mitana zavatra toy ny tena fa fohifohy misy boribory ny lohany lasa lavidavitra izahay dia tsy tatampoka ilay vehivavy nanampy tamin'ny lalana ny tsoako dia nahita vehivavy iray aho tao miafina satria ao ambany fitoeran-kazo no mivokona sady mitomany dia nisotoniko no entiko nitsoaka tereloha kely nefa nahita fitoeram-boninkazo nisy elanelany akaiky trano vao amboarina dia natsipiko tao ilay vehivavy mba hiafina mialatsiny fa izay mihitsy no nanaovako azy dia lasa nitsoaka ihany aho ary naran'ireo mpanenjika fa lasa lavadavitra dia tsy hitako intsony ilay mpanenjika afaka iny dia izao ndray hitako nandalo tanàna iray akaikinay io tanàna io sady lalana dia misy zavatra nalaiko teo tena tsy tandriko fa zavatra miantona fotsiny ohatran'ny voankazo ohatran'ny sase tsy haiko fa manjavozavo be nalaiko dia nataoko tao anaty akanjo hitan'ilay raha matony mipetraka ao zaho naka izay satria izy lavidavitra tery ny fanena izay dia nitsiky tamiko fotsiny izy dia samy lasa izay izao faly ery avy eo nanamboatra ny tranoko izao sy ny maçon
ary nisy namako efa ela rola niaraka taminay teo nahita ila kiraro maitso ilay ray a de nitadiaviny ny ilany de hitany de hoy izy tamiko aleo ty mba ho ahy de hoy ny navaliko azy hainao ny tokony ataonao a de nomeny 15 000 francs za na 3 000 ariary tsy haiko moa zany na 15 000 francs hitany na 3 000 ariary fa soratanay daholo de taitra aho mariako a fa raha nahita zavatra atao aminay ka tsy miasa zareo dia ohatran'izay ariako fa raha mahita zavatra atao aminay ka toy ny miasa zareo de ohatr'izay fanaonay tsy mazava ohatran'ny olona ray raha amiko ilay vehivavy na brisika ilay mitondra ay mitsoka tena tsy haiko ilay miafina raha ny poziny sy ny fiakanjony dia toa ilay ray raha amiko hafa koa zany hoe ray tapo aminy zany saingy ny tarehany tsy hita fa manjavozavo dado izaho rero ny lehilahy papa sy mama efa maty roa taona teo eo a nozarainy ny trano kanefa anaty tamboho ray daholo mifamaly amiko ireo anabaviko efatra ary miamafy zany saotra tompoko ono a anabavon'le 15 taona teo anatany aloha le anankiray anankiroa samihafa reo nofo reo a ray mitoy ireo ray mitoy ireo aloaloha randrasy loha avy eo renkely le farany teo hoe le nanamboatra trano a avy eo izy nanamboatra ny tranoko zaho sy ny maçon ary misy namako efa ela be zay rola miaraka taminay teo nahita ilay kiraro maitso ray nahita ilay kiraro maitso ilay ray a de notadiaviny nyany de hitany de hoy izy tamiko hoe aleo ty mba ho ahy nangatany zany le kiraro maitsomaitso de hoy navaliko hoe azy hoe hainao ny tokony ataonao de nomeny 15 000 francs na 15 000 francs entre parenthèse de 3 000 ariary de taitra aho roa samihafa reo e le anankiray a le tovovavy kely vao 15 taona nefa manambady zaza kely loatra ianao de manambady ary mino a fa mitovy hevitra amiko am'izany daholo zay rehetrarehetra miaino fa mbola zaza kely loatra ianao kely loatra zay no mahatonga any reto fampitandremana omen'Andriamanitra anao reto ao an-tanàna anankiray hono izy ho le teny teo 17 taona izy dada ay ve 17 taona de manambady vita soratra 17 ny reko teo 45 ay azafady ary ay 17 taona ianao piomana manambady tsy fatako na niteraka na tsy niteraka fa izao a zany vehivavy 17 taona zany a lehilahy izy ty tsy azoko mihitsy ianona ny anarako izy 17 taona piomana dingana faharoa le anarana zany nafantaranao hoe lehilahy ay ve ka jiogna toko hoe tenena tsara mba manjary tsy azoko le izy ay lehilahy ianao zany a 17 taona piomana manambady ay tao an-tanàna ianao izy ianao a de nisy fety de ao amin'io fety io a misy karazan'olona be dehibe a sasany a mifoka miloka de mibridana ary amin'ny efitrano sasany a dia misy manakatona zany varavarana zany a de misy olona maro andray manentsika zao lazaiko anao ianao mandehandeha io a ampitandreman'Andriamanitra fa any amin'izany lalana aleno any mahandro vazy zany a de be a ny manao a fahavetavetana isan-karazana amin'io tanàna io mampitandrina anao Andriamanitra fa hatrany amin'ity olona miboridana reto a de zany ny fomba n'io tanàna io misy an'izany olona maro be a tsy mivavaka fa milona ao anatin'ny fahavetavetana ireo de misy manakatony reo io a Andriamanitra no milaza aminao hoe aza mijery any no masonao araka ny teny soratra masina hoe avolio ny masoko Jehova ho tsy ahita zava-doza zava-dratsy zay ny soratra masina de akipio ny masinao aza mitsidika akory a andreo a tanàna misy fahavetavetana ireo ianao fa ny lalanao zorona zay ny mahatonga ny misy olona maro be manenjika anao
de mitsoky ianao misaotra anao anaty nofy fa vonona ny tsoky ianao. Misy foana nefa olona zay miakanjo mainty, vehivavy indray ireo miakanjo mainty, ireo indray nefa tsy faly mahita anao mitsotsoko ohatran'izany de hoavo indray le vehivavy zany anenjika anao amin'izany filan-dratsy rehetrarehetra zany. Zay no mahatonga an'le nofinao faharoa le hoe very nanamboatra ny tranonao ianao de very ny kiraronao maitso de hoe 15 000 francs na 3 000 ariary. Jero tsara nge ny firana indray virana 150, jero nge virana 150 io no milaza hoe tsara ny fonenanao Andriamanitro ziona tendrombohitra ao tanàna masina ka iza no hiakatra ao zay madio fo, zay mahitsy fo, zay madio tanana, zay manana ny to ka mino ny mpanavitra ireo no hiakatra ao. De ianao zany enjehany reto tovavy reto ianao de miteniteny foana maloto fo ary mila hiteny ratsy mihitsy aza anompan'ireo olona ireo de asean'Andriamanitra ianao hoe tadidio fa tsy tiako ny maloto fo na aminiza na aminiza na aminiza. Zay ny firana fa 500. De jereo indray ny firana fa 700 ane io zany laza hoe madio fo ianao olona mivavaka ianao olona ny tany zay vanginao ry Jesopy masoandronay tsy maintsy lasanao Jesopy anjakanao avokoa. De io ianao io voalaza moa izy hoe mpianatra mpiomana io mahampiomana anao io mahatonga ny tira 3000 izy teo 300 teo ny tany zay vanginao de tsy maintsy azonao Andriamanitra. I Andriamanitra zany de efa miteny aminao fa amin'ny mahampiomana anao de tsy maintsy azony ianao anao ny asan'ny mpiandry, tsy maintsy io na inona na iza le anao fa oka ianao adio fo ary aza miadina aminiza na aminiza fa mivavah ho an'izay manenjika anareo misora ho an'izay manisy ratsy anareo. Sotra tompo. Miaraba ny mpanolotra de miaraba ny dadarandrena atoandro ihany koa. Za tsy mpivavaka amin'ny FPVM fa sendrana eny fandarana atao amin'ny radio de nahaliana ilay izy. Nanofo zany izy tamin'ny 7 febroary 2024 de nisara telo mazava tsara ny nofony fa nefa ohatran'ny saina samihafa tahaka ny nofo ratsy daholo izy de nofo voalohany nandeha nanatitra ay tany amin'ny olontiako ny ray aman-dreniko nanatitra azy tany amin'ny olontiany zany ray aman-dreny tamin'ny fiara de tonga izahay de nidina ny fiara ao de ry zareo lasa mariako fa ny toerana tao amin'ny nofo de tsy any amin'ilay lalana tena izy amin'ny réalité fa tototohatra midiny zany. Raha nandroso izao de tô vetivety kely de maizina ny andro. Rehefa tonga teny amin'ny farany ambany efa andeha lala mahitsy anefa de nazava ny andro ary de nisy rangahy iray zay tsotra endrika ary nisy ndrasikelany de nazava ny andro no ny andeha nefa de rehefa tonga teny amin'ny farany ambany efa nandeha lala mahitsy anefa de nazava ny andro de nisy rangahy iray zay tsotra endrika ny andro biby tahaka ny ondry noho ny andeha ao nefa de nobahana ny biby io tô masika endrika io ka sakanany tsy navelany ao fa de narahany foana na de niezaka nitadidika mafy aza ny afana tao ambadiky ny tamboho misy zavamaniry ao ary de nianika satria tsy namelanina de nandeha tany aza fa de hoe itsoriko zao rehefa tsy hitany saingy tsy afaka mihitsy fa vao midiny eo zao de hitany nahagagay anefa aveo fa rehefa tsy hitany io biby io za de niteny ilay biby hoe io tsy amelanay raha tsy miantso mpiandry sy mpanompon'Andriamanitra eo de tapaka aloha zany le nofo voalohany de tonga de toy izy zay jero tsara ty le ranga mpiandrondry ratsy zany ratsy endry le ranga ve ny ratsy endrika sa le ondry ndrasany avereny kely ndreniko farany ambany nisy rangahy iray zay tsotra endrika
ny andro biby tahaka ny ondry fa noho nandeha izy aveo de nobahana ny biby io to masika endrika io ndray ohatrany hoe lasa masika endrika zany le biby de ny sakanany tsy navelany nandeha fa narahany foana na de niezaka nitadirika mafy aza zany hoe ninjen'le biby zany ny afina tao ambadiky ny tamboho misy zava-maniry ao ary de nianika satria nianika teo amin'le tamboho zany tsy namelany na de nandeha tamin'ny tany aza fa de hoe itsoriko za rehefa tsy hitany izay zany ny tao an-tsainy tao anaty nofy saingy tsy afaka mihitsy fa vao midiny eo za de ohatrany hoe hoan'le biby de ny tena nakahaka ahy nefa aveo izy rehefa tsy hitany biby io izy de ny teny ilay biby hoe tsy amelanay raha tsy miantso mpiandro sy mpanompon'Andriamanitra eo de tapaka hono no voalohany ento misaotra anao izay manaraka an'izao fandarana izao voalohany indrindra aloha dia araka ny teninao teo hoe nanatitra anao tany amin'ny tranon'le olontianao ilay ray aman-dreny le vehivavy io ihany zany de maizinao izy anao le toerana le andro tamin'izay fotoan'izay de aveo nazava amin'izay de nita lalana mazavy anao so hitanao te le ranga tsara fanahy ty aloha mpiandrondry Jesosy zay Jesosy no mpiandrondry tsara mpiandrondry tsara fa nin'Andriamanitra nampiasaina mihitsy le ondry hiteny hoe tsy amelanay ianao raha tsy mamonjy mpiandry ianao io zany satria maizina le lalaka le anao de voany ody ianao ody ohatra zany ody zany tsy tia maizina de ny olona rehefa voany tsy tia maizina de miady be amin'ny vadiny masika be amin'ny vadiny tena devoly olona voany devoly zany voany tsy tia mainty zany de asehon'Andriamanitra mihitsy hoe le ondry mihitsy no miteny hoe tsy amelanay ianao raha tsy manatona mpiandry fa raha ny tena marina Jesosy le mpiandrondry no mampiteny an'le ondry hoe mandana aingana ianao raha tianao ny hazo vady any olontiana eo de ndana roahana devoly mamonjy mpiandry ianao atao délivrance hony fa raha tsy zany de andao anao mihitsy io fofombadinao io fa rehefa afaka le devoly tsy tia mainty eo aminao de tia ho azy amin'izay anyoranga io ianao de no faharoa tany amin'ny toeram-pianarana no nisy ny nofy izay tsy fantatro hoe aiza fa misy salina anankiroa avia salina A de ny havanana salina B nanao kory tao amin'ny salina A izahay ka rehefa tonga ny leran'ny fifindrana salina satria iova matière de nijery eo tsy mbola nisy olona mihitsy ary tsy mbola tonga ny mpampianatra lasa niverina tao amin'ny salina A izay efa be mpianatra ka ny teny ny prof tao hoe aleo aloha izao ho ato ka ny teny le prof teo zany izy hoe aleo aloha zaho ato mandra-pahatonga amin'ny prof ao aminay rehefa nandeha nijery ny salina izay tokony ianarako anefa de tsy nahita afa-tsy blouse blanche roa niantona teo amin'ny faravarana tamin'ny salina B somary ery ankavanana ao anatin'ny salina niditra aho hoe sao efa ao ny prof fa tsy tonga mihitsy izy noho ny andeha hivoaka nefa ao dia nisy mannequin roa tampoka teo ambaravarana ka de tahaka ny any amin'ny atelier amin'ny atelier ireny ny salina nanisaka ny mannequin akasisiny ao de henoko hoe misy atmosfera hafahafa ary raha mbola nanakisaka io mannequin io ao de nisy zazavavy kely tokony eo amin'ny 7-12 taona teo niserana tampoka teo amin'ny varavarana miditra io salina io avy any amin'ny lalatsara avy any sady misaron-doha raha tsy endrika be mampatahotra be izy no mitsiky miprovoquer fantatro avy hatrany fa présence maléfique ka avy hatrany izao de nivoaka sady nokopahiko izy no roasiko tamin'ny anaran'i Jesosy sy ny ran'i Jesosy fa tao tsy nampiotsina azy avy eo izy io lasa niditra varavarana vy zay ary nidiko ny varavarana avy eo fa za tsy nanaraka azy tany amin'le lalatsarany ny varavarana nidirantsony izay maizimaizina de tapaka teo indray zany le nofo faharoa fianarana
fianarana salin sy salabe sala sy salabe de atao amin'ny sala izy le nianatra voalohany a de tokony hiova matière ao amin'ny salabe zany fa mbola tsy tonga le prof tao amin'ny salabe de rehefa miverina tao amin'ny salabe izy avy eo a de nahita an'le blouse blanche anankiroa ny antona teo amin'ny varavaran'le salabe zao a za tsy hamaly anao momba an'io raha misy fotoana tongavanao aty a de makany amiko anao fa zavatra tsy azo resahana eto mihitsy ny valin'io indrindra eo amin'ny salabe io de lasoa koa rehefa aveo hoe izay tsara miona fa tsy mety be miresaka an'izany eto de nofo fatelo farany dada tao amin'ny trano tantinanay no se le nofo fatelo farany a miara mikorana eo daholo de miara misakafo eo izahay de avy eo zany ivoaka tao amin'ny couloir ny jery ny ankizy ny lalao tampoka teo anefa nisy ankizy ny hetsika devoly ka de tsy nisalasala fa de nandroaka ny devoly tamin'ny anaran'i Jesosy a sy ny ramaheriny de ny fampisitositona teo a de tao andamosiko izazo io avy eo de nibitsika ny teny hoe mila feno vavaka za de nisy zavatra betsabetsaka no lazainy anahy akoatra izay hoe misy ramatoa be lokomena misy fanahy ratsy sy zavatra hafa izay tsy tsaroko a de nidina tao andamosiko izy sady sitrana de tapitra ny nofy a mariako fa za tsy mpianatra intsony ny zavatra mahagaga anahy de raha nanonona ny anaran'ny ran'i Jesosy izay everiko fa mahery indrindra mihoatra ny zavatra rehetra ao a de tao tsy nampiotsona akory ny fahavalo izy tao anatin'le nofoko a de kana nanonona ny ran'i Jesosy de tonga de nihetsika be avy hatrany ny fanahy tsy mahazaka ny fanatrehan'Andriamanitra tao aminy de izay ny tiako azavainy dada raha mba mety zao io ngeny na tokony hotony hoe tsara mihoany fa ile ty zazy ty a io le zavatra io mihitsy ny tena tsy tiako resahana eto io zay satria mila vavaka de anao rery zany fa tena tsy mety tsy azo razaina eto zafady a miaraba tompoko reny mpianakaviana telo amby efapolo taona no manoratra za dada nanao nofo nioty akondro masaka be sy betsaka teo apotony de mamanay no teo akaikiko teo atokotaninay zany nanofo koa za nianatra efa roa alina misesy mitovy foana ilay nofy a nanofo koa zany izy hoe mianatra foana roa alina misesy ilay nofony zany za dada piomana niditra tamin'ny novambra teo a misaotra betsaka dada ozy a misaotra nareo telo menadako misaotra tompoko ay ary raha manofy ianao a mahita akondro masaka be tsara ny finanana akondro na de ray roa isan'andro de tsara tsy azo atao mihoatra be deabe koa ray a satria ny akondro a de manome potassium be deabe amin'ny vatan'olombelona mahatsara ny fo io a mahatsara lalan-dra io a efa koa mahatsara saina de ianao a mianatra sa tsy mianatra olo lazainy ato mahatsara anao na mianatra anao na tsy mianatra anao fa ny olona rehetra de fa manonofy mianatra foana ony ay ianao nofy mianatra indray ianao a any mpiomana zany olona io piomana ony ay mpiomana olona io a de mianara foana mitovy mampiomana anao a mianatra ny soratra masina fa anao mpiandry anao rehefa aveo de le sainao a le atodonao a tsy maharaka mihitsy a raha tsy mihinana potassium ianao mihinana akondro miarabany dada izahay de mpivarotra charbon ary eo amin'ny tokotaninay no mivarotra fa nanofy aho maheno olona miantso vonjeo de nijereko ka i mamanay no ao anaty lavaka efa voatototry ny tany miantso vonjeo de namonjy azy aho ary no adiko le lavaka ka afaka izy fa efa maty io lavaka io de ho tokotaninay a fivarotanay no nahitako azy ary tsy lavaka be no hitako tamin'ilay nofy a fa tena lavaka antonina azy mihitsiny marineto a fa miaraka mivarotra charbon izahay mianaka ianareo mivarotra charbon io miondrikondrika io i mamanao a sy avy mijery tension aingana malaky de malaky io mihitsy ane le mahatonga hiteny aminareo hoe io no mahatonga miteneny aminareo hoe misy karazana nofo tena ilaina de ilaina tsy maintsy mijery tension aingana de aingana any amin'ny dokotera ianao de telefoneo a rehefa aveo fa raha tsy zany ianao a fa raha miandry ela kely fotsiny eo a de maty mamanao io ary efa sehony ianao mihitsy fa mitovy amin'ny lava amin'ny mamanao ny lavan'le lava ka atonina tsara ho an'ny fahafatesana io
io mahatonga ingakaingana ianareo zay manonofo tahaka an'izany mijery ny tension miaraba tompoko nanofo ny zanako dada hoe nanokatra protège kaistogeo de nisy kadradraka lehibe roa ary kadradraka kely iray tao anatiny de nosamboriny le kadradraka de nitsoaka daholo mariako fa tsy mahay fa farany tao ampianarako io zanako io classe de 6e mba notany dika nofo dada mankasitraka tompoko tsy mahay le zanany fa farany io nisy tao ampianarana zao a izanako io a dia tsy mahay ary izy tsy mahay io mihitsy a no itenenan'Andriamanitra anao hoe omeo kadradraka izy tsy ianao no kory voianao no meny Jesosy an'izany fa olona maro be mihitsy a rehefa vizaka ny saina na izaho na mpiandry na mpitandrina na izaho fotsiny aza indraindray amin'ny fotoana itenenako mihitsy ny hoe Jesosy volana jolay zao a tena tsy mahita kadradraka na anankiray aza fa raha tianao ny ananakadradraka de ataovy mahita kadradraka tampoka teo tonga de nisy nanidina mipetraka ambonin'ny logo de zay hoe misaotra Jesosy fa rehefa vizaka ny saina de asain'i Jesosy a mihinana kadradraka isika andrahoana izy io na tsongonao fotsiny anelanelan'ny tratrany a sy n'le vodiny ambany iny a de tsy hoanao iny le vodiny ambany iny a de pitsirina ao anaty sotro de asio rano kely de tonga de hoanina raha kadradraka ray ny hitanao a de omeo kadradraka ray a io zaza io kadradraka roa lehibe io de kely anankiray ay de kadradraka roa ndray tapahanao ny vodiny iny anankiroa de pitsirina le fotsifotsy ao anatiny io de atao anaty sotro a de asio rano fa io visaka be ny saina io zanako de tsy mahavita fianarana izy a zay no mahatonga azo gisitra foana any trano any ampianarana zany afatra Andriamanitra ho an'ny ankizy zany fa mahafaka aretina be dehibe mihitsy io kadradraka io karakaraka ny hitanao hoe kadradraka roa de minana roa raha kadradraka ray sy bika no hitanao de tsy maintsy milana anao hatramin'ny ray volana zay ny fatran'izay a de arao tsara arakaraka izay toromarika hitanao amin'ny nofo eo a kadradraka roa de minana roa kadradraka folo de minana roa androany de na efatra androany a de efatra rapitso de efatra indray amin'ny manaraka araka be dehibe a de tena mihinana foana ianao hoe efatra andrahoana io andrahoana mihitsiny izy a amin'ny rano ray vera ny anankiroa ny efatra azafady andrahoana amin'ny rano ray vera de folo minitra de rehefa vita amin'ny folo minitra de asory le biby de sotroa io ambon'le rano a totsika io natapaka amin'ny vera fotsiny azy sotroa io fa mahatsara saina be dehibe mihitsy a ary na de ataontsika hoe ny andro be ary zay ny olona miditrinjitra andro be mampantahotra ny olona eny amin'ny arabe rina omeo kadradraka fotsiny angizy hitanao fa tonga de mitony sotra tompoko tia ndraika ma ny torohevitra ny ilain'ity olona ity ry dada salamadolo za paster ozy tsy afaka baka teo a ny langue vivante nataoko izy a allemand de mbola mamery taona za inona ka ny tokony ho ataoko tain'i Jesosy zay zany ny torohevitra angatahana iny a de tsy maintsy resahana ty amin'ny brony satria lava be ny resaka momba ny fianarana lava be mihitsy ny vavaka ho ataonao mihitsy a mbola ho ataoko anao hoe manaovan'izao fa tsy vita vetivety a eto ambony latabatra momba n'izao zany fa momba ny mpianatra de tsy maintsy manatona aty amin'ny brao ahitanao ny sitrapon'Andriamanitra fa tia indray nofy finaritra tompoko na nofy a midiny any tanimbary mbola maitso vary a de any amin'ny tanimbary nisy ny vadiko taloha efa maty de tazako teo amin'ilay tanimbary ny namako miaraka amin'ny pastera vavy zay ato amin'ny FVM ozy avy eo vary efa masaka tokony hojinjaina sady tsara be no hitako de nanantona ireo olona ireo nefa mahatazana fanaka maromaro taitra avy eo mariako fa za de mitady vady amin'ny Jesosy de tononony ato moa ny anarany a mpiandry izy a misaotra tompoko lasa vehivavy izy zany zao a midina tany an-tanimbary pastera miaraka tamin'ny pastera tany an-tanimbary a de tazako teo amin'le tanimbary ozy namako miaraka amin'ny pastera vavy ato amin'ny FVM avy eo ozy vary efa masaka be tokony hojinjaina sady tsara be no hitako de
Tsara aloha niaraka tamin'ny pasteur izy a de toy izy hoe de niaraka de tazako teo am'lay tambaro izy namako miaraka amin'ny pasteur vavy ato amin'ny FPVM namako sa mamako namany namany lasa namany vavy tsy précisena ato hoe namany lahy na namany vavy fa niaraka tamin'ny namako izy miaraka amin'ny pasteur vavy a zay ato anatin'ny FPVM avy eo izy a fa rehefa masaka be tokony ijinjaina sady tsara be no hitako de nanantonareo olona ireo aho izy izy a nefa mahatazana fanaka maromaro taitra ozy avy eo mariako fa zaho izy de mitady vady amin'ny Jesosy vehivavy zany vehivavy izy io de tiatia tonony atao hatramin'ny anarany moa fa de vehivavy le mitady a vehivavy tady le namana niaraka tamin'ny pasteur lehilahy tsy précis ato le namana hoe lehilahy na inona précisé a rehefa manolotra nareo fa manjary manahirana efa tokony tonga de hitantao hoe lehilahy na de tokony ho lehilahy io namanao io miaraka amin'ny pasteur ary io a no miteny aminao hoe io lehilahy miaraka amin'ny pasteur io a no mitovy amin'ny reto vary efa masaka fa miandry vady daholo na ny lahy na ny vavy sady efa misy fanaka sotra tompo mpiandry any manoratra vehivavy a 20 taona efa niteraka roa manambady a sampana ato amin'ny fohy be nanofo za dada tamin'ny 4 marsa 2024 hoe nanao tafika masina ho ny sampana misy anay de tena sarotra be mihitsy ho ny lalana feno vatovato a misy fiarakely nandehanako de saika tsy afaka fa avy eo tafiakatra tamin'ilay fiakarana ihany fa nisy fiarakely ray kosa tafiakatra ihany fa tsy maintsy nampidirina garazy a fa misy simba rehefa tonga teny amin'ny tampony a de tsy maintsy nandeha tongotra amin'izay rehefa nandeha tao aloha tao de nisy renirano be de zay izahay nanaraka ny sisin'ilay renirano a izay nisy vato ny sisiny de tery ampovoan'ilay rano nisy voninkazo couronne lavalava anankiroa de nisy olona tompo-tanàna ihany koa de nanontany zao hoe inona ny dikany couronne lavalava io de izao ihany no namaly hoe resaka bienvenue ve sa inona e de nytoy ihany ny di avy eo tonga teo amin'ilay zany toerana tsara tare zany zay a feno voninkazo ilay toerana tena tsara fa ny lokon'ny voninkazo a tsy maintsy fa ohatra ny maintso mangano amin'izany a ny andro ohatrany maloka be a de nyteny zao hoe mba live sareto zay de ozy ilay namako hoe lobady tya de tsy mety intsony de zay tompoko a manao fanamarina izy hoe andeha tafika masina ho ny sampana misy azy ireo a amin'ny 7 27 28 29 marsa ho avy zao voalohany loha sarotra ny lalana raha andeha nareo anjaranareo misafidy hoe na andeha na tsy andeha fa sarotra ny lalana sarotra be vao tafakatra any zay vao tonga any nareo ary zay tonga avy andray raha de hiditra garazy a fa simba zay fiarakodia alehanareo zay ny tena marina sarotra ny lalana anjaranareo misafidy hoe sao de mbola tokony amin'ny andro maimainandro kokoa vao mandeha fa tsy am'izao mbola misy rano potaka misy couronne misy voninkazo misy couronne any ka tsy fantatra ho na bienvenue na adieu izao dada nanofo fa nisy trano kalangeza be teo ambony tarehako misy elanelany eo amin'ny 12 centimetatra eo a nisy araignée mainty lehibe 10 teo ambonin'le tranokala zany de mipetraka eo amin'le izy ny poziko mipetraka eo amin'ny loha eo amin'ny tarehany io ny ambonin'ny tarehany le tranokala de eo le araignée zany ny poziko de tahaka ny olona mipetraka eo amin'ny sezana dentiste reny ny lohako mitraka kely niezaka niala ilay tranokala ao a tahaka n'ireny olona hivoaka an'ilay reny fa tsy afaka rehefa nietsika eo de nisy anankiray efa saika hiakatra tamin'ny sisim-pandriana kanefa tafiala tampoko ao de nokapohako tamin'ny tanako ankavanana tamin'ny kahe ilay izy de taitra ao a vehivavy raiky amin'ny 30 taona mpiandry misaotra tompoko zao a rehefa hoe resaka tranokala dia tumeur cancer zany fetim-bona cancer ao amin'ny lohanao amin'ny tarehinao amin'ny tarehy lesa amin'ny lohany petraka eo amin'ny tarehy jereo tsara fio tarehinao a na amboarinao foana io a
de farany sanatry an'izany a mampiasa produit ianao a zay ampisy kansera nio tarehinao io fa mitandremo mpiandry ianao ajanony daholo aloha zay produit anamboaranao ny tarehinao fandana manontany spécialiste momba ny hoe mety amin'ny tarehiko ve ty sa tsy fa mbola io produit ataonao matetika na isan'alina io a no ataonao de fa miandry aminao io a ny tumeur amin'ny io cancer de peau eo amin'ny tenanao io zay ty tsy nofy fa olona tena mangataka vavaka izy dadato manahoana tompoko za olona na henonao tamin'ny radio a mino zany fa olona tsy vavaka ato izy ty za tompoko mangataka vavaka ozy a ianona no anarako za olona tena tian'Andriamanitra tamin'ny 5 za no nivavaka tamin'ny 2015 za ozy niverin-dalana nanota niaraka tamin'ny vadin'olona nijangajanga volana desambra no niverenako tamin'ny fahotako io de isaky ny desambra ozy de misy famonona ao amin'ny ankohonako misy fandringanana zany ataony entre parenthèse kely hoe fandringanana de tamin'ny 2019 ozy izy a de niverin-dalana ndray za mariako fa mbola tsy manambady fa voafitaka foana mangataka fonana amin'Andriamanitra fa tena simba ny fiainako voaroaka tamin'ny asa mba mivarotra fa tsy misy tombony tena miafina amiko nitavan'Andriamanitra mba ento mba afaka tompoko fa tena reraka ny fanahy misaotra tompoko tena tsy mpivavaka ty mihitsy izy raha mifazahoko azy mangataka vavaka fotsiny zao mangataka vavaka izy te hiverina izy zany fa mety hoe voafatotra tanteraka ny vavaka ianao zany tamin'ny 2005 tena tian'Andriamanitra ozy tamin'ny 5 zany mpandray zany sa tsy mpandray tsy précis ato le izy tsy mipréciser ny ato asy précision a isaky zay miteny anareo fa manjary de tamin'ny 2015 zony izy niverin-dalana nanota niaraka tamina olona folo taona ty aorina folo taona tany aorina satria natsiaro tenana hoe tsy nisy valim-bavaka tsy mamaly vavaka Andriamanitra tsara ihany no miverin-dalana anto mahafinaritra antony tsy mahatsiaro adana fa ino ty izy fahaverezan-tsaina tsy misy manan-kivy tsisy manahirana verin-dalana ianao 2015 ka hatramin'ny 2019 4 ans zany verin-dalana ianao zany nandritra ny 9 taona tonga indray amin'ny 2019 de niverina ny angona indray ianao de verin-dalana indray verin-dalana indray mandroso de miverina mandroso de miverina mandroso de miverina de nisy fandringianana ozy izy teo amin'ny ankohonako teo amin'ny ankohonana zao tadadeo a misoratra masina de mazava tsara ao amin'ny Ezekiely zay raha tsy diso a hoe zay nataonareo tamiko ihany a no ataoko aminareo zay nataonareo tamiko ihany a no averiko aminareo mandroso anao 2005 manompo be an'Andriamanitra de tsy nahazo valim-bavaka de miverina de manompo an'Andriamanitra indray tsy mahazo valim-bavaka de miverina miaka midina ianao zany miaka midina sady mivona mivoaka de miditra mivoaka de miditra mivoaka de miditra noho izany a tsy manam-pinoana mihitsy ianao a fa mivezivezy foana ny fiainanao tamin'ity fiainany ity de mivezivezy ohatr'izay koa ny fanahin'Andriamanitra ataony indraindray Andriamanitra ohatra ny makanao a mandray anao a meno vavaka mamaly vavaka de loza ny tampoka indray ianao ohatra ny mahita asa de tsy hoan'ny tampoka indray ianao ohatra ny mahita vady a de tsy hoan'ny tampoka indray ianao dikan'izany de zao a tsy ampy finoana ianao miorena tsara ianao amin'izay finoana nananao aloha mandehana miangona nde mizatra miangona mihitsy hoe mizara amin'ny mifankazara mitsitoy ianao a miboky nobolana dia hiadana mifankazatra amin'Andriamanitra mivavaka tsara miorina tsara ny finoana de mamaly ianao Andriamanitra hoe zao ny tokony ataonao a zao ny tokony ataonao ary raha mivavaka ianao de mamaly izy fa raha vao mivoaka miditra ohatran'io ianao de mivoaka miditra ohatran'io koa Andriamanitra de avitsingeriko aminareo ny fahotanareo a de tsy misy vanina zay rehetra ataonao eny tompoko tapitra ny fotoanantsika tamin'izao alina izao a mbola maromaro betsaka tsy ho tapitra mihitsy ny ity mandrapatonga ny Jesosy any amin'ny raha ny lanitra ny famakinany reto
nofo reto fa de samy mahereza tompoko de isaorana antsika rehetrarehetra misaotra ny teknisianina misaotra ny dada ihany koa nanaiky tamin'ity alindalina ity izany de manao velomantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy veloma tolo tompoko tompoko eny ary de ety-pamaranana moa tahaka ny mahazatra de angatahantsika hatrany dada marana ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka de fangatahako aloha voalohany indrindra de zao mba sorata eo tsara mihitsy le nofo hitanao fa manjary za foana no manontany hoe inona laty sa vavity firotony ty ataovy tsara mazava o reny zavatra reny ny faharoa dia mba asianareo foana numéro-ny telefoninareo fa raha sanatria misy zavatra faran'izay tena maika io de mba miantsa hoe tandremainga ty fa afaty anao ny na ho faty an'io alina ianao na isy mpangalatra hiditra ny tranonao tandremaingana daingana amboary ny hiditrano na misy olona zay angalatra anao raha pitsy maraina fa mitandrema ianao de apetrao numéro-ny telefoninao de atsoka anao rehefa amindreny zavatra tampoka ireny zay mifiangaviany dada ka de misaotra indrindra tompoko vavakitsika misaotra anao Jesosy miaraka taminay foana tsampanay fa tena tianay tokoa ianao tena tiany olombelona ianao fa izay no mahafisofina izay no maditra de mipiritsaka tsy mipiritsaka ry ary zany mampalahelo anao ary zany ny tenenanao foana isan'andro hoe mba antanio na de ny zavatra ho avy azy ianao Andriamanitra ny miangavy ka de misaotra anao Andriamanitra fona aminao zay raha ohatra ka misy mampalahelo anao am'izay valim-bavaka rehetrarehetra izay mety mipotra na teto amin'ny radio zany na tany misy ambatan'olona tany raha misy mety manafotoana ny sasany de mifona aminao zay satria fantatray fa ao tokoa ianao mananatra mikapoka azy ka raha misy mampalahelo anao zany de ifonana aminao raha ohatra ka mahapatezitra an'izay ny ainy teto androany fa ny angatahako aminao kosa de aoka ny fananao masina mba hitoetra ho amin'ny BDB raha misy tsy takatra ny sainy teo de mbola hiteny foana ianao ananatra foana ianao ary anoro lalana foana ianao am'izay tena mahasoa any mpanomponao zanakao ane sy ny asan'ny tananao araka ny lazainao de aoka ho adidinao rehefa mba miteny ianao fa zao no ataovy de faly ianao raha mba misy zanakao manaiky ny teninao satria mandray andraikitra mandray adidy amin'ny famanatsarana sy mahasoa ny zanakao rehetra ianao de misaotra Jesosy fa nanao masina ombanay mandritra ny alina ary mitenena foana fa voninkiainy ny mpanomponao de anaranao Jesosy no angatahako zany amen tafandrimandry tompoko kanefa misy fanao iray hitenena n'Andriamanitra eny fanao roa aza nefa tsy tandreman'ny olona zany de nofo sy ny tsindrimandry amin'ny alina raha sondritory ny olona ka reniko eo ampandrina joba toko fatelo amby telopolo ny andiny fa efatra amby folo sy ny fahadimy amby folo miteny amin'ny nofy Andriamanitra miteny amin'ny nofy Andriamanitra fandarana iray hitondrana ny fanazavana amin'ny hevitry ny nofo rehetra arahanao eto amin'ny onjam-peony 105.6 radio Fiotazantsoa isaka ny zoma alina manomboka amin'ny 7 ora iaraha aminao amin'ny pasteur Dada Randrenatoandro Jean Joseph miteny amin'ny nofy Andriamanitra miteny amin'ny nofy Andriamanitra ilay bitsiky ny fanana isika isika sakaiza isika tsy ankaiza fa mbola ho hito foana isika no hitona reo tsy nahalala mba ody ao ambala isika sakaiza isika tsy ankaiza fa mbola ho hito ihany fa isika no sira fanasiny tany
mba tsy hoe atsatso ka mba hampandroso fa tsy hampikatso ny filazantsara ho tsara fefara. Isika sombinay, isika no isaina zay any ambony fa tsy nety ambany, isika no ikatsaka ny fanjakany sy ny famarinany ary ny famasinany. Isika sombinaina, isika tsy alaina dieny mbola velona fa isika no hijoro vavolombelona hatrany hatrany ho tazana hatrany amparany tany. Isika malala, isika tsy hiala na koa hoe andao fa isika ny fahazavana izao tontolo izao. Isika fa tsy izy, isika sinao.